sasatra sika tily asa fatratra. Ivavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana malalana ity indray izay ry Tompon'Andriamanitra eo ka dia isaorana ianao izany. Mamindrafo aminay mandrakariva noho ny fahotana izay nataonay. Ary ataovy mikatsaka mandrakariva ny fiainanao aminao izahay dia ny fiainana mandrakizay izany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry sekoly malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra otoriana amin'izao alahady fa 5 mialohan'ny Paska izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Matio. Matio 7:20 andiny fa 7:20 ka hatramin'ny andiny fa 30. Matio 7:20 andiny fa 7:20 ka hatramin'ny andiny fa 30. Toy izao ny favakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, indro izahay efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Koa inona ara no azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbia amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandriana voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny fireneny Israely 12. Ary zay rehetra efa nafoy trano, na ralahy, na nabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany no nianarako, dia andray zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Nefa maro zay voalohany no farany, ary zay farany no voalohany. Amen. Miditra amin'ny vanim-potoana alohan'ny Paska isika izao. Tapitra aloha ny vanim-potoana ny Epifania iny. Mety mbola misy mankalaza Krismasy vitsivitsy ihany fa ao anaty vanim-potoana Paska isika izao raha ny perikopa. Manomboka mibanjina ny Paska isika. Ny nanaovan'i Jesosy ny famonjena dia tsy fa nafatesany ho famonjena antsika. Rehefa mibanjina zavatra anankiray dia tsy mierikerika, tsy mijery zavatra hafa. Fa itoetsaitsika mieritreritra zavatra hafa io dia manimba zavatra. Misy fotoana isika dia tsy maintsy misafidy zavatra anankiroa, ka rehefa misafidy zavatra anankiray isika dia tokony tsy mieritreritra n'ilay zavatra tsy nisafidiana iny. Satria izao mety manelingelina ny saitsika ilay zavatra tsy nisafidiana iny dia mety sady tsy azontsika araka ny tokony ho izy ilay zavatra nisafidianantsika, no mbola tsy azo koa ilay zavatra efa nilaozana iny. Ohatra, manana volontsika atao gote, dia sady te hinana isika mofo ohatra, no te hinana isika sambosa ohatra. Dia eo tsika miantsaina inona reny vidiana sambosa sa mofo, ary tsy maintsy ray amin'izay no vidintsika satria izay nitakatro ny volantsika. Ka rehefa misafiditsika hoe mofo dia tokony tsy mieritreritra intsony an'ilay sambosa. Fa raha mbola mieritreritsika hoe
raha mividy an'le mofontsika de mbola mietrehitra hoe tahak'izay mba samboasa ihany, de sa tsy mahazo tsirontsika mihinana an'le mofo no efa tsy mahazo an'le samboasa raha teo. Ary feno zavatra tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika, ka mila ilaozantsika mihitsy ny zavatra sasany. Ohatra faray koa, matetika rehefa tonga ny avy any am-pianarana isika de tokony hianatra lesona na hanao enti-mody, fa te hilalao koa anefa. Ka rehefa iny isika fa tena hoe hianatra, tsy mieritreritra ny lalao mihitsy, de mioty vokatra tena tsara. Fa raha mbola mieritreritsika eo am-pianarana hoe mbola te hilalao, de tsy havita ny asantsika araka ny tokony izy mihitsy isika, nefa sady tsy hilalao isika. Izay toetra izay le tsy mety. Rehefa misy safidy zavatra anankiray zany isika de tokony avela mihitsy le zavatra anankiray tsy safidiany. Ary zay indrindra ny olona mipetera teto. Nandao ny vady aman-janany izy, nandao ny asa mampanarato izy, ka nanaraka ny an'izy an Jesosy. Saingy zao mbola nieritreritra an'le zavatra nilozana any izy ahoana zay fa nanareta ary to tsy mahazo an'izao zao. Zany hoe mbola mieritreritra azo zavatra tahaka ny zavatra nilozana iny izy. Tsy fatany rehefa miaraka am Jesosy de ny fiainana mandrakizay no tanjony. De ampatsahivina antsika reseko lalady malala, rehefa miaraka am Jesosy de miaraka aminazy hatramin'ny farany, tsy mierikerika am'izay zavatra rehetrarehetra mety anelingella antsika. Miditra amin'ny vanim-potoana Pasika isika de ndao hibanjana am'izay ohatry ny ahoana moa zany fitiavan Jesosy atsika maty nisolo antsika izany. Ny fahasoavan Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao kao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao era-po eran-tsaina izay ry Tompo, noho izany teny mamy nomena ho anay izany. Vonina ny anaraka anao tokoa izay ry Tompo, komeo ny herin'ny fanenao masina ahafahana mijoro hatrany amin'ny fanarahana anao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et aide-nous à toujours avoir un objectif de garder la vie éternelle que tu nous as donnée lors de notre baptême. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce 9e dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 19, verset 27 au verset 30. Matthieu chapitre 19, verset 27 au verset 30. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre prit la parole. « Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se repassera-t-il pour nous ?» Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez également assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison ou leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Amen. Nous entrons dans la période où nous attendons la Pâque. L'épiphanie est terminée. Bon, certains célèbrent encore Noël, mais nous entrons dans la période de la Pâque. La période où nous devons commencer à penser au salut que Jésus nous a donné. Jésus est venu pour nous sauver, il est mort pour nous. Nous devons penser à son amour pour nous.
Lorsqu'on pense à quelque chose, il faut être fixé là-dessus. Il ne faut pas penser à autre chose. Car, en effet, lorsqu'on pense à autre chose, au lieu de penser à une chose, on peut être déconcentré et à ne pas être fixé sur cette chose-là. Il nous arrive en effet, quelquefois dans la vie quotidienne, de faire un choix et de regretter ce choix, ou plus exactement en pensant à l'autre choix que l'on n'a pas fait, à l'autre alternative qu'on n'a pas prise. Par exemple, nous avons de l'argent pour notre goûter et on voudrait acheter quelque chose. Par exemple, un beignet ou bien un sambos, par exemple. Alors, on est obligé de choisir parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter les deux. On veut à la fois le beignet et le sambos, mais pourtant, on ne peut qu'acheter, selon l'argent qu'on a, on ne peut acheter qu'un seul. Alors, si on choisit d'acheter le beignet, on ne doit plus penser au sambos qu'on n'a pas choisi. Car si on pense à acheter, parce que si on achète le beignet, et en mangeant le beignet, on pense au sambos, il se peut que le beignet n'ait plus sa valeur. Il sera peut-être encore délicieux, mais en pensant au sambos, il va perdre sa valeur. Et en plus, on n'aura pas le sambos, et en plus, le beignet sera moins bon. Donc, lorsqu'on choisit quelque chose, on ne doit plus penser à ce qu'on a renoncé. Un autre exemple encore. Lorsqu'on revient de l'école, en général, on doit étudier nos leçons ou bien faire nos devoirs. Mais en général, on a envie de jouer, que ce soit avec nos amis ou des jeux sur les téléphones ou d'autres loisirs sur les ordinateurs, etc. Et si on se met à travailler et qu'on pense aux jeux qu'on a laissés, qu'on a renoncé, non seulement le travail qu'on fera ne sera pas bien fait, et non seulement on ne pourra même pas faire les jeux qu'on a renoncés. Ce sera une double perte. Il faut ne pas penser aux jeux qu'on a renoncés et se concentrer sur son travail. C'est là seulement qu'on aura un bon résultat dans ce qu'on va faire. Voilà ce que Jésus veut dire ici à Pierre. Parce que Pierre a tout laissé. Il a laissé sa famille, il a laissé son métier de pêcheur pour suivre Jésus. Or, il pense encore à ce qu'il a laissé lorsqu'il est avec Jésus. Il croit qu'en suivant Jésus, il aura encore la même chose. Or, lorsqu'on suit Jésus, il faut avoir comme objectif la vie éternelle. Au fait, on a déjà la vie éternelle depuis le baptême, mais conserver cette vie éternelle. Je ne dis pas que Jésus ne donne pas de biens matériels, mais ce qui doit être en priorité, c'est la vie éternelle. Lorsqu'on ne pense qu'à la vie éternelle, automatiquement, on recevra autre chose. Plus exactement, si on ne pense pas à ce dont on a renoncé et qu'on se concentre sur la vie éternelle, on pourra facilement la garder. Que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à être concentrés sur la vie éternelle et à ne plus penser à ce dont on a renoncé. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Babano de uskaziabe iskarame viuma babano fafita kaziabe Domaninia hambilo fubarazzi utsimbete faze susizio maitano his maitano mia dalla dalla natisivo Sonskrizio mamela elukim kazambela Zambela ko Zambela ko Ziambela manda matjana fatsara no Jesusi Swadina ko Ziwadina mana kisa ini Javana ulai Raja datono atto damnanarangi Jesusi fizi anamia rizikiano isquano matukia zeroten mafalin foni isquano manara kazi zeroten acciani Garakamaze samba chambuni morali tiabe fanangatini ediasiana si ukivike chake famananaze Se non sabitumi la mine che a Zambela Zambela ko Ziambela manda matjana fatsara no Jesusi Swadina ko Ziwadina mana kisa ini Javana ulai Zambela ko Ziambela mana matjana fatsara no Jesusi Swadina ko Ziwadina mana kisa ini Javana ulai Soziala noro madramate Zadina tusi jabanosa Zambela ko Ziambela mana matjana fatsara no Jesusi Swadina ko Ziwadina mana kisa ini Javana ulai Ziambelako Jesosy
manodidina isanandro isanora ny fahasoavanao ny andry ao manitro fa tsapako toko fianao no miarakao niko izao iray beindra fosy mpanjakako toko Satana fahavaliza mikendra meliay Renana maina temo ianao Jesus io Ofandesenao airai Eo anilanao Kamatukiao Manandanao Tesoa Simamissima Pana Vayanao no miarua Mandaro kursi fiaru Tagu Kana hino na manzu Lefa elianao Jesu Afakani kauju Pangesia Simamissima Prada Vayanao no Piarua Mandaru kursi Piaru Taku Kana hino na mazu Lefa elianao Jesu Afakani tauju Pangesia C'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier.
itarikiany lalana Jesosy ao indreto izahay fa beny fahavalona metezare itarikianay itarikiany lalana
America Production. Jesus, manana na usalama nitalani fukwe. Lamisa na mifena kulavareke ngaiku. La utuni na uweku ngaiku kala lente. La tabwe, vihanga kwa nilana. Jesus, manana na usalama nitalani fukwe. Lamisa na mifena kulavareke ngaiku. Utuni na uweku ngaiku kala lente. La tabwe, vihanga kwa nilana. Angila la tisi satiko ni fitu furana fasingi singebo iyanga kumarai marai lai aruni maninga maniri ngai kuswa faizoni rekwe tanya kuta chokya ringana. Angila la tisi satiko ni fitu furana fasingi singebo iyanga kumarai marai lai aruni maninga maniri ngai kuswa kaizano rekwe tanya kuta chokya ringana. Kama miruna pesa kwe, ilani ngeko von. Faima nime kwe, tade ni fandu bana. Sana kila manate mo, la tenda kwe. Faini fiteli kwe, kanye ni mena na mare. Kama miruna pesa kwe, ilani ngeko von. Faima nime kwe, tade ni fandu bana. Sana kila manate mo, la tenda kwe. Faini fiteli kwe, kanye ni mena na mare. Angila la tisi satiko ni fitu furana fasingi singebo iyanga kumarai marai lai aruni maninga maniri ngai kuswa faizoni rekwe tanya kuta chokya ringana. Angila la tisi satiko ni fitu furana fasingi singebo iyanga kumarai marai lai aruni maninga maniri ngai kuswa kaizano rekwe tanya kuta chokya ringana.
toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andininy 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.